na dia teo aza ny olana samihafa no sedrain'ny tahirim-bolam-panjakana tao anatin'ny taondasa iny mbola afaka nandoa araka ny tokony ho izy ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy ny fisotrondronon'ireo zokiolona ny tahirim-bolam-panjakana io moa no isan'ny tatitra fohifohy na ihany koa ny fintin'ny taona 2014 ny tanterahan'ny talidy général ny tahirim-bolam-panjakana fa na dia dina hoentin-dravaka randriamanala eo amin'ny sary ny Mamra Samuel. Voaloha ara-dalàna ny karama ny mpiasam-panjakana sy ny fisotrondronony ny zokiolona nandritry ny taona 2014 na dia teo aza ny olana izay nosedrainy ny tahirim-bolam-panjakana toy ny tsy fampianitra anatiny ny ladoany ary ny fampiatonana ny fakana pahaketra tamin'ny kompany Tsolika hoy ny tanle général ny tahirim-bolam-panjakana. Ho an'ny fety ny faran'ny taona teo manokana dia ny tahirim-bolam-panjakana mihitsy no andray fepetra amoaka mialoha ny daty mahazatra ny karama sy ny fisotrondronono. Fa inisiativa avy aty amin'ny ministera fitantanam-bola sy ny teti-bola sy ny tahirim-bolam-panjakana malagasy no mba mampandroso ny fandraisam-bola sy ny fandraisana pension ho le 15 rehefa andro fety zany na io 26 juin na io 25 décembre. Azonareo amarininy zany fa le 15 dia nanomboka ny fandoavana ny fisotrondronono ary na ny karama ny bietage sy ny bon de caisse dia nandeha avokoa nandritry ny nanomboka 15 16 17 18 iny zany. Namafisy ny tale général ny tahirim-bolam-panjakana fa nisy ny fahatarana teo amin'ny fahatongavan'ny ireo fanampianarabola mirotsaka amin'ny kitapom-bolam-panjakana na ny aide budgétaire tamin'ny taona 2014 iny. Tamin'ny faran'ny volana desambra teo no namoaka ny fanampiana avy amin'ny vondrona européenne izay mitetina 20 tapitrisa euro sy ny fanampiana mitetina 20 tapitrisa dolara avy amin'ny banky rasa-pireneny. Ny aide budgétaire ihany no mitsofoka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana raha ny fanamarina nentiny tale général ny tahirim-bolam-panjakana. Io de recette any trésor ao anatin'ny budget ny fanjakana de recette io milatsaka ao amin'ny kitapom-bola ny mpanjakana io ary natao ifinansena dépense rehetra prévu ao anatin'ny budget ny fanjakana. Ao anatin'ny recette zany ao anatin'ny budget anankiray dia misy ny recette fiscale, misy ny recette douanière, misy ny recette non fiscale ary misy ny recette aide budgétaire na aide don. Mazava amizay dia ireo recette rehetrarehetra ireo tsy misy fanavakavahana no mamatsy hoentina andoavana ny dépense rehetrarehetra, ny dépense ny karama, ny dépense ny fonctionnement, dépense ny investissement, dépense sociale, zay dépense rehetrarehetra zay le hoe règle de l'universalité budgétaire. Arak'izany ireo fanampianarabola amin'ny endriny hafa dia toy izao ny fisotra fitantanana azy. Ny aide programme dia fanampianarabola mikasika ny fandarana serahana manatanteraka amin'ny FMI na ny Fonds monétaire international izay mirotsaka any amin'ny banky fohibe ny Madagasikara. Ny aide projet kosa dia mikasika ireo tetikasa vatsiny ny mpamatsy vola toy ny banky rasa-pirenena, ny BAD ka ireo sampandrarana manatanteraka azy no mitantana ny vola izay tsy maintsy manana kaonty misokatra na eny amin'ny banky tsotra na eny amin'ny banky fohibe ny Madagasikara.